Poatsatroka, kopakopa tanana ary fiondriana mpanajana no natolotr'ireo vahoaka marobe tamin'ny toerana rehetra nololovan'ny cortège mitanjozotra mitondra ny trano vorona nisain'ny professeur Zafy Albert mba ho fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ho an'ireo olona marobe niandry ny fivoahan-drazana teto ivelan'ny lapa amin'ny fanatanjahantena Mahamasina dia fanaovam-beloma farany no antondiany izy ireo. Presidente Republika Malagasy izy, izany no mahatonga izany eto mba hijery famoahana an'ilay razana hoentina any amin'ny tanin-drazana. Hatramin'ny alina ny andro saky mihitsy. Teny farany angamba dia hoe tsara ny vakamangatsika tonga soma tsara ny an-tany. Tena tonga ahoko aloha dia voalohany indrindra raha ny an-trano zany raha mientanentana be amin'ny radio amin'ny hoe fahatongavana aty amin'ny palais de sport dia ohatran'ny tsy afa-po mihitsy raha tsy mahita mihitsy ny maso hoe iny izy palasa. Tamin'ny roa katroka no niainga teto Mahamasina ny fiarabe nitondra ny trano vorona nisy an'ny professeur Zafy Albert, Niazo Analakely, Antanimena, Akazomanga, Andraharo, Ambohimanarina, Ambohibao, Talatamaty ary Niazo iny lalam-pirenena fahaenina iny. Ho an'ireo mpiasa tamin'ny orinasa dia nanokana iray minitra nampitsarana ny asan'izy ireo nanompo maso farany ny fandalovan'ny professeur Zafy Albert. Ireo olon-tsotra, mpivarotra ary ireo mpampiasa lalana rehetra kosa dia nanaja ny toromarika nameno mpitandro ny filaminana nandritry ny fandalovan'ny cortège. Marobe ireo tsy nisalasala naka ny sary farany ny fiara nisy ny sarin'ny professeur Zafy Albert. Ho an'ny Richard dia lera maromaro no efa nendrasany ny fandalovan'ny Zafy Albert teto Talatamaty niandry ity olobe izay noraisiny ho toy ny ray aman-dreny niteraka azy. Tsy voatanany ny ranomasony teto. Zay samedi vieto tambar teny avokoa isan'ny arantolona tamin'ny koa tamin'ny Afaka farany azy. mandeha fiarovana ny tatapiazaka. Inona ny afaka farany azy Zafy Albert? Mandeha am-piadana. Dia mirary filonana finanfianakaviana. Amin'ny fahoriana toy izao dia mampaiky volana amin'ny firaisan-kinan'ny Malagasy satria ikikare teny an-dalana teny hoe mandria am-piadanana Zafy Albert.